Tomtatkan rafunawan tare anenden fuitan Tomtatkan rafunawan tare anenden fuitan Ilayan fumet maita Enzanayan fumet maita Tomtatkan rafunawan tare anenden fuitan Tomtatkan rafunawan tare anenden fuitan Enzanayan fumet maita Faly mifanaritra amintsika tsirairay avy indray amin'izao alina izao eto amin'ny fahitalavitra RTA atolotra ny araba finaritra ho antsika ho atokantrano izay efa miandry izao fandaharana izao ihany koa miverina ho anao ny fandaharana Mila Mikandra fandaharana izay ampafantarana anao sy atrasana asa iray ato anaty ny faritra Vahinintsika ho anao izay mety hoe mbola tsy mahafantatra fampatsahivana kosa ho antsika izay efa mpanaraka ity fandaharana ity isaky ny alahady voalohan'ny volana toy izao na koa ny famerenana isaky ny alahady fahatelo amin'ny 7 ora sasany alina koa satria efa elaela antsika tsy niona dia zava-baovao sy atrasa maromaro ataona mpandraharaha iray indray izay indray aloha no entina ho anao ary amin'ity alina ity ato anaty ny fandaharana ato anaty ny 30 minitra tsy ampiandraso kely ianao fa tonga dia mpahafantariko anao avy hatrany ny Vahinintsika Docteur ANDRIALALANIRINA Anselme Antonio izy dia mpandraharaha iray ato anaty ny faritra Vahinintsika fa manana seha-piariana koa any amin'ny faritra Automatsiatra any Fianarantsoa zany fa tafatafa sy dinika miaraka amin'ity vahiny ity ary aloha isika dia hoentina ianao any Ambohim-piaonana any no misy ny toerana izay anaovan'ny fambolena amina velaran-tany lehibe dia lehibe tokoa any no anaovantsika ny tafatafa sy ny dindinika hoentiko ary ianao ho any Ambohim-piaonana isika hitafatafa amin'ity vahiny ity Ambohim-piaonana Ambohimandroso ndao ary Nadia Beauté, salon de coiffure, d'esthétique et vente de produits professionnels. Spécialité lissage brésilien, steam pod, soins anti-âge, cheveux, soins de visage complet ou petits soins, traitement de tous les problèmes liés au visage, maquillage du jour, maquillage de soirée, manicure et pédicure avec les produits de soins et 6 spas, vente de produits professionnels de coiffure et d'esthétique comme L'Oréal Pro, Myriam K, Matisse. Venez vous faire belle et sublime chez Nadia Beauté, en Sénégal, en face de Mouraïne dans le service premier étage, près Shoprite. On a tous une raison d'aimer Nadia Beauté. Eto Ambohim-piaonana no misy anay amin'izao fotoana izao Ambohim-piaonana aty Ambohimandroso araka ny efa noteneniko teo dia iresadresaka momba ny sehatrasa fambolena no tena voaboasintsika amin'ity androandroany ity vahiny fandaharana ary amin'ity androandroany ity Docteur ANDRIALALANIRINA Anselme Antonio na fantatsika amin'ny hoe Docteur Antonio izy dia anisany mpamboly sy mpiompy ihany koa miaraba ny Docteur. Miarabanao dia miaraba koa ny mpijery antsika jaina isa-tokantrano any avy. Ety Ambohim-piaonana antsika amin'izao i Docteur ianao anisan'ny mpamboly, mpiompy, mpandraharaha afaka azavaintsika amin'ny mpiaino ve hoe inona daholo zany no sehatrasa iandreketany zany hoe Docteur Antonio zany. Ya, ny sehatrasa moa zany dia akoatran'ny hoe pharmacienne izay pharmacie d'officine misy anankiroa izy ao Antsirabe ao dia sitraka izay dia ilaina ihany koa dia eo koa ny mafoloan'ny antenemeran'ny varotra sy ny industrian'ny tenako dia isika moa zany dia tena ety an-tanimboly mihitsy tsika eto amin'ny fikarakarana vary tsika amin'izao fotoana izao dia mpamboly koa zany ny tenako na aty Ambohimandroso zany ny amin'ny faritra Fianarantsoa iny ihany koa dia mba misy fiompiana ihany koa ataoko izay indray dia any Antananarivo any faritra Manjakandriana iny no misy azy misy ondry any misy osy dia misy fiompiana kely zany hoe tsy dia tena hoe fiompiana hoe tena atao hidiram-bola fa resaka variété zany fanatsarana ny variéténa biby izay ngamba no ataoko ao Antsirabe misy akoha misy voromailala misy ganaganadia misy dokotra misy gisa misy bitro sady fialam-boly ihany koa izy ireo. Ye, raha tianao laoka zany afaka variana laoka tsy malahelo fa tsy zatsy sa mihinana an'ilay izy satria ohatrany hoe efa tafiditra ohatrany hoe ao anaty fianakaviana ilay izy dia le fanatsarana an'ilay izy zany no ataoko fampitomboana ary zany mbola eo ampanaovana an'izay
Iverena kely amin'ny maha hoe mpamboly sy mpiompianao raha nahita ny parcours ny docteur Antonio zao dia pharmacien de formation docteur. Inona zany nahatonga anao hoe ndeha irona ihany koa aty anaty fambolena sy ny fiompiana, zany hoe ivelan'le maha docteur anao sy maha mpikirakira mpivarotra fanafody anao zany, satria ataoko hoe sehatra samihafa tsy dia mifandray loatra ireo anankiroa ireo. Marina tokoa zany fa noho ny fahitako zany fa misy tsy fahampiana ara-tsakafo eto Madagasikara, dia ny fahitako koa fa tena manana tanjaka be ty Madagasikara ty raha ohatra ka tena hoe mifototra tanteraka amin'ny fambolena na fiompiana varotana zany na hoe ahondrana. De izay ny antony anaovako azy mety santionany ihany no ataoko mba modely zany hitaritana ny olona hoe mahavelona ny fambolena sy ny fiompiana fa mila atao manara-penitra. Arak'izay mihitsy manara-penitra ny fambolena atao ety satria tsy rony ataontsika hoe culture vivrière reny fa raha tsy aivina dia anatina velarantany 30 hektara no ambolena vary antanety eto amin'ity faritra ity fararanontsika izao miakabokatra i docteur. Nanahoana ny vokatra tamin'ity taona ity? Zany hoe raha fandehan'ny famokarana nataonay tety zany dia tamin'ny heritaona izay nanandrana aloha zany hoe inona no zavatra mety amin'ity toerana. Nanao analizina sol ihany izahay dia naizanatsy izany ary dia niditra tamin'ny resaka pratika, dia namboly soja zay namboly katsaka, namboly vary. Dia le toerana koa moa zany izy ity manangon-drano rehefa tena avo be ny orana, dia nahita zay tamin'izay variété anankitelo zay fa ny vary zany no tena mety amin'ity toerana ity. De izay nahatonga anay nanapa-kevitra hoe andao amin'ity taona ity aloha tonga de vary daholo no ataontsika. Nisy katsaka ihany fa vitsivitsy ihany ny katsaka nataonay, dia misy faritra koa zany ety amin'ny toerana ity hoe mety katsaka fa amin'le toerana somary avoavo tsy de be rano de mety le izy fa vary ny tena mety eto. Amin'izao fandalovanay ity izao efa saika voatsinja avokoa ny vary efa hitantsika tao ihany koa moa ny fikapohana efa mitaona ho anay tsopotra ihany koa ny mpikarakara ny fambolena ety Ambomandroso ety. Nanahoana ny vokatra antsika zany tamin'ity taona ity? Azo lazaina hoe nahafa-po ny vokatra aloha amin'ny ankapobeny dia 2 tonnes isaky ny hektara eo. Nefa tsika moa miaraka miasa amin'ny teknisiana ny amin'ny resaka fambolena dia ezahana zany ho akarina io vokatra 2 tonnes isaky ny hektara io amin'ny fotoana manaraka. Araka ny tonenao teo ihany koa dia marobe ny sehatr'asa ataon'ny docteur zany amin'izay hoe asa fiariana izay. Ny fantaniana manitikitika indray manaraka dia hoe ahoana indray no andrindrana ny fandaharam-potoana zany sy ny ahafahana migerer an'ireo rehetrarehetra ireo zany, mba hoe tsisy ho lasa ataoko hoe tsy voara-maso tsara. Ny aloha zany tena zavatra mahafinaritra ao anatin'izay tontolo rehetrarehetra izay dia hoe misy asa zany dia mamorona asa ho an'ny olona. Raha teto amin'ity toerana ity zany dia rehefa namboly zay dia nisy 70-80 isan'andro teo zany ny olona tetỳ amin'ny toerana tetỳ niara-niasa taminay tamin'le fambolena vary. Dia amin'izao moa tsika zany eo am-pijinjana sy pikapohana vary dia mbola misy olona ihany koa vitsivitsy eo amin'ny 10 eo manatanteraka an'izay zavatra izay. Dia hitantsika amin'izany zany fa tsy hoe mahasoa ny docteur Antonio ihany fa mahasoa an'le toerana ety sy mahasoa ny vahoaka, satria ity vary ity tsy ho lanina irery ao an-tokantrano fa tsy maintsy ho amidy eny an-tsena amin'ny fotoana mahamety azy. Dia eo izy ianao fantaninao dia ahoana ny andrindrana an'izany asa rehetrarehetra zany. Marina tokoa zany fa mila arindra tokoa izay zavatra izay fa ny tena zava-dehibe ao amin'ilay zany dia ny fananana olona mahatoky. Hira famantanan-tsoa zao anisany miasa eto amin'ny toeram-pamokarana ity chef d'équipe chef d'équipe. Misy firy eo zany zao nareo no miasa eto sy olona tantaninao?
misy eo amin'ny 70 efapolo rehefa mamboly dia zao any amin'ny 40. 40 satria efa ty amin'ny miakabokatra moa zany tsika zany amin'izao fotoana izao. Nanahoana ny fambolenareo tamin'ity taona ity zany teto amin'ity faritra ity? Tena nety le fambolena tamin'ity. Araka ny hevitrao inona ny tena napety azy? Ny tena napety azy zany le resaka le MPK sy le nisy stock na fafafy teny ambony. Zay ny tena napety azy. Manahoana ny fiara-miasanareo samy mpiasa ety sy ny fiara-miasanareo ihany koa amin'ny Docteur Antonio zany amin'ity famokarana eto ity? Mitovitovy aby. Tena mety le fiara-miasana ety. Amin'ny fanara-tsaina tsara, moa azo bakiona tsara le olona. Satria rehefa manana olona mahatoky ianao ohatra hoe aty dia mametraka olona ianao dia iny olona iny zany no manao tatitra any aminao hoe misy izao ny olana dia ianao zany ery ambony latabatra no mamaha an'le olana izao no atao ary tsy vitanao eny ambony latabatra ihany fa tsy maintsy midina tsy maintsy mba misy fotoana zany hitsirianao an'le toerana an'le asa sady hoe makahery an'le olona koa fahitan'le olonanao mitsidika miara-misona amin'izareo dia makahery an'zareo mahatonga an'zareo zany vao maika tena hiasa ampitiavana be dia zay ny fambolena fa misehatra ataontsika hoe pharmacie koa dia misy asa koa omena ny olona ao anatin'izay zavatra dia mba mamelona tokantrano vitsivitsy koa ny resaka pharmacie. Misy olona 20 eo zany no velomina koa ao anatin'izay sehatra zay dia anao amin'ny chambre de commerce koa marina fa établissement public io kanefa io tsy mandeha raha tsy misy olona mahay koa mitantana azy ary mahafinaritra any amin'ny chambre de commerce satria ahafahako zany manampy ny olona be da be le fisiko amin'ny chambre de commerce zany hoe fanampianan'ny olona zany amin'ny fikarakarana ny fandaharana ataony. Aka ohatra fotsiny hoe misy olona manatona anay dia hoe ahoana moa raha anao zavatra ohatran'izao zay dia mba mahazo donné ve mikasika an'izay zavatra zay dia mazava ho azy moa fa ao amin'ny chambre de commerce ao amin'ny bâtiment io ao ny fiscalité ao ny statistique dia misy ny chambre de commerce koa dia moramora aminay zany ny manao ny orientation an'le olona andana makatsy tianao ataonao zao ny zavatra ataonao dia mila manao an'ireny le makany amin'ny maka registre de commerce koa any amin'ny tribunal dia torona hevitra ny olona makatsy indraindray le olona ary tsy manam-bola dia atorona hevitra hoe andana maka aria misy banky aria misy microfinance aria dia isorana azy ireo satria tena miara-miasa be da be aminay miara-miasa be da be amiko ireo olona ireo mifanerasera amiko ireo olona ireo satria ny tanjonay dia mba mahazo tombony ireo olona mpampiasa vola dia mba mahazo tombony koa ireo olona izay omena vola dia mahazo tombony koa ny firenena satria misy hetra alohan'ny tsirairay raha ohatra ka hoe formel zany le activité an'le olona dia mampitombo ny hetra ampidirina aminaty kitapom-bola mpanjakana izay zavatra dia mahasoa ny firenena. Efa natsidika tao ihany koa fa hoe misy ihany koa ny fambolena jatrofa ataonareo any Fianaratsoa any izay indray no idirantsika manaraka ohatratry ny ahoana indray zany izay fambolena izay dia inona tokoa ny ilaina an'ilay jatrofa ho an'ny olona izay mbola tsy mahafantatra ny tokantrano? Izy io zany dia misy ny association Green Island izay ny tenako moa dia membre ao anatin'le izy ao dia jatrofa no atao amin'izay fambolena izay dia 5000 hectares eo moa zany ny tany hoe tokony anaovana an'izay fa ny vita aloha hatreto zany dia manodidina ny eo amin'ny 500,000 hectares eo tena manome asa olona amanjaton'izy io ary dia faly ny mponina amin'ny toerana iny ary dia tena anisany mahafinaritra ao anatin'le izy dia hitanao fa toerana misy an'izany toerana anaovanay fambolena izany dia misy dahalo zany
dia ireo dahalo reo zany a dia maro amin'izy ireo tsy manao an'izany asa ratsy zany tsony fa miara-miasa aminay a dia lasa mamboly ankoatran'izay zavatra fambolena ataony any tokantrano tsirairay avy any dia mahazo vola koa izy a satria miasa eo amin'le fambolena le ataonay dia mahazo karamatra reo anatin'izay zavatra zay. Io zatrofa io dia natao zany a anaovantsika ny atao hoe biodiesel zany hoe gasoil na solika ampidinana mille zany a izy io tsy mandoto ny tontolo ihany na raha oharina amin'le gasoil d'origine fossile le hitantsika eny amin'ny pompe reny zany le izy ary hitantsika fa ny biodiesel dia hiazakazahana ny antony dia mila miaro ny tontolo ihany antsika ao anatin'le amin'izao fotoana izao satria miapotika ny couche d'ozone nefa na izany na tsy izany ary a mbola tsy ampy ireo le production ataonay ireo a fa mbola eo ampanitarana an'le izy a ka tsy vitany hoe mamboly zatrofa fotsiny fa mijery koa variété hoe inona ny variété na zatrofa zany a tsara sy mety dia efa misy moa zany hoe variété hafa zany ankoatran'le efa misy le ataona io dia zay ngamba ny atsoatso no ho aparitaka satria sady azo hohanina le izy a no azo anaovana biodiesel dia ankoatran'izay a le site zany a tsy hoe ataonay samrery de anina fa raha miasa amin'ny any ivelany koa le izy a dia ireo mpikaroka any ivelany zany dia mitsidika matetika ary misy mijanona maharitra miaraka aminay a ao amin'le toerana mahafinaritra be zany satria mampiditra vola vahiny a ho antsika mo koa miteraka manome le fisin'le site dia misy fotodrafitrasa foronina ao anatin'izay ohatra hoe lalana ahafahana mandeha makany rano fisotro madio enina hatramin'ny électricité ary zay ny zavatra hoe mahatsara ny hoe fisina orinasa anankiray a amin'ny faritra anankiray. Arak'izany dia tena maro be tokoa ny sehatr'asa ataon'ny Docteur Antonio mampandraranao ihany koa dia ny fanontaniana manitikitika manaraka hoe sura zao fa be dia be ny olona liana ny tokantrano any na le fambolena vary ety Ambohimandroso ety na ny zatrofa tany Fianarantsoa sy ny fiompiana ihany koa azony zareo atao vera misy tsy haiko mahaliana ny sasany ohatra ny sehatr'asa ataonao ny maka aviana miresadresaka mitafatafa aminao maka hevitra ihany koa. Angamba tsy de misy olana angamba n'izay fa zay mihitsy moa zany ny zavatra tadiavina hoe zay tsy maintsy opika mahifatambary ary zay ary taminanao an'izany atao hoe zatrofa zany dia nitety tokantranon'olona hoe ahoana ka inona no ataon'ireto olona reto any amin'le toerana satria misy olona koa talohanay zany a dia ohatrany maniriniro azy manko le zatrofa amin'le faritra dia mitsipona dia manao menaka dia nijery zay ahoana ny fomba anaovan'ny fanodinan'ireto olona reto an'ireto menaka reto a dia mba manontanytany zay ahoana ohatran'izay fa ny anay moa zany tsy resaka artisanal tsotsotra ntsony fa efa mba atao hoe semi zany automatisé le izy izany hoe mba natao zany a tsy de andreraka loatra nefa azahoana vokatra maromaro dia izay zany no hoe tsy de misy olana amiko angamba raha ohatra ka hoe mety misy zavatra tsy haiko koa nge fa rehefa miresaka amin'olona de mety za koa ary mianatra amin'le olona. I Docteur Antonio zany amin'izao fotoana izao azo lazaina hoe tsy azo lazaina moa zava tena tantsaha mihitsiny ianao ihany koa ve anisany mizaka zany ireo olana mianjady amin'ny tantsaha ihany koa ohatra ny amin'ny resaka famokarana na ataoko hoe amin'ny famokarana avolenta izay efa ataonao ety Ambohimandroso ety inona ny anisany hoe olana zany sedraina na mety hoe sakana mbola tsy afahantsika tena mampiroborobо loatra le sehatry ny fambolena vary. Raha ny zavatra hitako ety aloha zany amin'ity toerana ity de hoe voafetra ihany ny fotoana azo ambolena rehefa avy ny orana satria raha nitsidika tary avarabaratra ary zay de efa nisy station de pompage tao tokony hoe anondrahana an'ity toerana ity saingy ohatra nisy nangalatra tao le izy ary ohatrany tsy nihodina mihitsy ary dia
lasa hoe zao no mba vitanay a de zao no ataonay fa raha ohatra ka hoe averina indray a zay station de pompage zay a andrahana an'ty toerana eto ty de mino za fa afaka manao zavatra be da be a isika zao zay zao mba te hanao eo fanaovana verim-boly nefa ny ohatrany mieritreritra ihany hoe sao de ho maty atoka ao anatin'izay zavatra zay fa tena tokony hanao an'izay mihitsy zay fa mieritreritra satria zay le izy zany ny toetrandro koa zany de miankina amin'ny toetrandro io resaka fambolena io a nefa ho anay moa zany hoe manao an'le izy de mila mandray risika ianao zany zay ny tena marina raha tsy mirisika ianao tsy mahavita zavatra. Ye, efa maromaro ihany ny activité na ny sehatr'asa zay antsoroanao a ankehitriny koa nefa tena mbola asa be zay naloranao tena moa zany nanekenao ihany koa ny ho lasa solombavam-bahoaka manahoana ihany koa ny amin'izay. Tena fanolora tena tokoa aloha raha zay ny tena azo ilazana azy satria raha ny sehatra sy ny zavatra sahaniko a dia be da be nanolo tena satria hitako fa raha ohatra hoe tonga eo amin'izay toerana izay a dia vao maika manana fahafahana bebe kokoa ahafahako a mitondra ny andrara biriky koa ho an'ny olom-pirenena eto Madagasikara indrindra moa fa amin'ny faritra Vakinankaratra amin'ny faritra Atsirabe any izay mety hisy ahako ary ahafahako ihany koa manampy ny firenena satria rehefa tonga amin'le toerana de mitombo ny atao hoe relation ny fifandraisana amin'olona rehefa tonga amin'le toerana ianao a dia vao maika mitombo ny fahatokisan'ny olona anao ary ny tena zavatra mba iriko ary sy zavatra hoe tena tiako ao anatin'le izy a dia mba hoe ho tohiteny amin'ireo mpamatsy vola de mba afaka miantso an'ireo mpamatsy vola hiara-iasa amintsika eto amin'ity faritra Vakinankaratra ity efa misy ihany aloha le izy fa sainga mbola miahoatra le olona satria mbola tsy tonga eo amin'le toerana ny tenako fa rehefa tena tonga hoe io fa tena hitan'ny olona hoe ay tena miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ay tena ao anatin'ny fitondram-panjakana manohana ny fitondram-panjakana mba amin'ny fampandrosoana ny firenena dia vao maika mitombo ny fahatokisan'ny zareo dia miazakazaka zareo a ho aty amintsika aza dino fa reo le mpampiasa vola na mpamatsy vola reo a dia tsy maintsy aloha izy mijery ny credibilité anao tsy maintsy mba manao enquête kely izy ohatra amin'izany zao a nisy olona miresaka aminay de zao no teneniny hoe zay dokotera vonona ny anampy anao satria zay no nangatahako taminy raha anampy anareo a de zavatra mba angatahako aminareo a de tongava manao orinasa aty aminay satria izay ny fangatahan'ny olona aty amiko be da be ny tanora tsy anasa de izay ho mba zavatra angatahako sao navaliny zareo ka raha manangana orinasa aty aminareo ve zay sao de alain'ny fanjakana le izy afaka 5 taona zay foana zany ahoana ny sécurité an'zareo a ao anatin'le zavatra ho atsangany dia mazava ho azy zay a fa rehefa tafiditra ianao zany amin'ny atao hoe solombavam-bahoaka ao zany a dia tsy maintsy miaro a ny intérêt-n'ny vahoaka aloha voalohany indrindra amin'ny alalan'ny fisian'ireo orinasy ireo satria raha lasa ireo de very asa ny olona dia zay no ataoko hoe mahasoa aho a fa noho ny fitiavako ny vahoaka fitiavako amin'le fampandrosoana ny tanànatsika izay tena hoe nanosika mpitiavana anao solombavam-bahoaka nanaiky an'ilay fanoloran'ny antoko maromaro sy ny olona mahafantatra anao ihany koa zay tokoa ny tena izy a tsy hoe za no nanolo tena fa ny olona zany no be da be no nangataka hoe ao ianao mba ataonay a ho atolotray a solombavam-bahoaka maro ireo antoko politika ary amintsika miresaka izao moa zany dia misy a eo amin'ny 30 eo a ny fitambaran'ny antoko politika sy ny association mitambatra zany a amin'ny fanohanana ny tenako mba ho lasa solombavam-bahoaka natsirabe voalohany tena adidy zany a tsisy adakatakatra kely any ta voaloha hoe ho vitako ve zany amin'ity fotoanako efa ataoko hoe enjikenzika ty any
Ny andraikitra tsy maintsy zarazaraina dia tsy maintsy misy am'ireo zavatra ataoko ireo zany a de tsy maintsy misy olona petrapetraka olona mahatoky a mba ahafahako hoe tena miasa tsara ho an'ny firenena. Manapetra ihany moa ny fotoanantsika efa ho tapotra ihany koa efa kelikely ihany sisa misy ve ny afatrafatra apetraka ao an'ny jery ny fandaharantsika amin'izao fotoana izao ho an'ireo izay mety hoe misalasala kely na tsy mahita hevitra ihany koa ho an'ny tontolon'ny asa ho an'ny tanora ihany koa indrindrindrindra ho avin'ny firenena. Ny tokantrano any zao a de misy olona mijery ahako de misy olona miapresie fa misy olona koa mifanohatra amin'izay a ny any anatin'ny eritreriny a sy ny any anatin'ny fony. Misy olona koa manana eritreritra hoe ianao mahafinaritra anay a tianay a fa le olona manodidina anao a mety tsy mety aminay, zavatra misy zany ka fantatro zany rehetrarehetra zany a dia fantatro daholo fa le izy moa zany hoe aza le olona manodidina no jerevana, aza na hoe ny fahalemeko no jerevana, fa ilay a fahasoavana zany a ilay fahavonona koa hampandroso ary ny toetra ratsony a azovana fa ny tarehy ratsy a no tsy azovana, zay no fiteny taloha ka iza zany a amin'ny olona manodidina misy olona tsara, mety misy olona manana ny toetrany ihany koa de mametraka hoe raha hiaraka amiko nareo a de tsy maintsy zao a tsy maintsy zao a satria zay ny zavatra tadiavin'ny vahoaka, zay ny zavatra andrasan'ny vahoaka amintsika zay zavatra zay. Fa raha ohatra indray moa le olona hoe tena efa ianao mihitsy no halany, indray moa zany tsy hitako zay azo atao amin'iny fa ngamba hoe ny asa vita ngamba ny fampitsarana de rehefa hitan'ny olona hoe iny fa tena mandroso tokoa ny zavatra ataonao a tsy misy hoe fitiavan-tena ohatran'izay fa tena mipakany amin'ny vahoaka ny zavatra tena hoe atao a de mino fa iova tsikelikely iny ihany a ny fon'ny olona de hiara hiasa amintsika, hiara hiasa amiko mba hampandroso an'ity tanindrazana firenena malalantsika ty. Zany hoe ny zavatra action rehetrarehetra ataoko, ny zavatra ataoko zany a dia tena miompana amin'izay hoe fitiavan-tanindrazana, miompana amin'izay hoe ahoana ary voalazanao tao ahoana fandrindrana ny zavatra rehetra, za nge tena fotoana fohy mba hatoriako amin'ny alina satria tsy mahita tory a mieritreritra le hoe inona indray a ny zavatra ho ataoko rapitso. Za manokana zao de anisan'ny tena hoe variana sy liana ihany koa amin'ny sehatr'asa rehetrarehetra izay nataon'ny dokotera. Azo lazaina ihany koa zany a amin'ny toerana misy anao ankehitriny hoe tafita ianao eo amin'ny tontolon'ny arak'asa ito teneniko ito a, misy ary ve ny afatrafatra omenao an'ny tanorantsika, tanora nivakina karatra, tanora nantsirabe ihany koa sy ireo izay mety hoe voahiditra amin'ny sehatry ny arak'asa na ireo izay mety hoe efa ao anatin'ny asa fa te hampivoatra ny fiainana sy ny maizy azy. Ny teny hoe tafita moa zany ohatrany mety mavesatra loatra ihany le izy a fa angamba ny azoko ambara de hoe mba miezaka manao an'izay mba kely vitako zany a sy izay moyen ananako ary ohatran'izay tokoa ny zavatra nataoko satria iza dia anisan'ireo olona sahirana tamin'ny fotoan'androny hoe mitady asa zany ary tsapako ny fahasahiranan'ny tanora hoe fa tonga taona tsy miasa, fantatro ny fahasahiranan'ny tanora na vita fianarana nefa tsy mahita asa. Dia iza zany a dia niainga tamin'ny kely teo am-pelantanako de iny kely teo am-pelantanako iny a no lasan'ny tombo, lasan'ny velatra ary tsy maintsy manana koa ao anatin'izay zavatra zay vision a hoe lavitra hoe ahoana re ty orinasako ty a rapitso afaka pitso dia efa miomana ny amin'izay a ny tenako. Misy zany ny zavatra hoe tena ifotorako ny tena zavatra ifotorako de tena inona ny tena zavatra ny anarako fa reo le sisasisa le voalaza teo reo zany a dia karazany hoe ambin-javatra nefa ny tsy hoe ataoko akilabao le izy a fa
misy olona matianina amin'ireo sehatra rehetrarehetra ireo fa anisany tena antony zany a tena nanosika zany hoe amin'ny anteny meran'ny vahatra rosolom-bavambaoka dia mbola veriko ihany fa hoe fitiavako hanampy tsy ho anahy zany fa mba ahafahako manana moyen zany hanampy ny olona ivoatra hanampy ny firenena mba handroso de mbola veriko le conseil tao nantorefitra de voalohany aloha dia manaova zavatra hainao aza manao zavatra tsy anananao traikefa tsy mety zany aloha manandrakandrina ho an'ny tanora izay hiditra amin'ny sehatry ny asa dia ny conseil de hoe zao aza tonga de manao aloha hoe zavatra hoe tsy ananao traikefa de atao fa mandana aloha maka expérience any amin'ny toeran-kafa de rehefa azonao tsara zay traikefa zay dia manaova zavatra ho anao fa tsy diso mihitsy ianao ary tsy perta ao anatin'izay tontolo zay. Misaotra betsaka ny dokotera nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana Mila Mikandra. Tena mikandra be mihitsy izy de misaotra betsaka anao ihany koa nanaiky ny fampizara tamin'ny mpianotany tokantrano ny parcours ny ainanao sy ny conseil zay azoko lazaina hoe tena mavesa-danja sary tsara ho ampiarina ihany koa sy ireo etaetanao sy ny efa fampanantenanao any vahoakana Antsirabe sahady mirarisoa ny dokotera ary dia mirariso anareo mirariso koa ny mpiaino sy mpijeritsika ny tokantrano tsirairay avy any mirarisoa ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny mponina Antsirabe tsy vaky volo izay indray ary aloha no masaka azona roso atsika mpanaraka ny fandarana Mila Mikandra tany tokantrano tany fa efa manome fotoananao sady indray amin'ny volana jona zany hoe amin'ny iray volana efa mampanantenanao sady zay fa hitondra sehatr'asa mahaliana vaovao ihany koa ato anatin'ity fandarana ity aza tonoina ny famerenana ny fandarantsika ny alahady zao alahady fahatelo ny volana ny ora tsy miova fa amin'ny 7 ora alina hatrany de mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka amin'ny tsika rehetrarehetra indray ary veloma daholo. Tontatkandra vonahoany tare any andrenivohitrany tontatkandra vonahoany tare any andrenivohitrany ilona ihany vo mety mahita fa enjana ihany vo mety mahita tontatkandra vonahoany tare any andrenivohitrany tontatkandra vonahoany tare any andrenivohitrany fa enjana ihany vo mety mahita